anareo aneky fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fa 9 amin'ny Trinité anio ny tenin'Andriamanitra voalahatra vahiny araka ny Pentekopa fanekena taloha bokin'ny Josoa. Josoa toko fa 420 ovakina amin'ny andininy fa 420. Koa ankehitriny matahora ny Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsina sy ny fahamarinana. Ary azy io ny Andriamanitra izay nitopondra zanareo tany an-dafim-biony sy tany Egipta ka manompo any Jehova. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo any Jehova dia fidionareo anio ary izay notomponareo. Na ny Andriamanitra izay nitopondra zanareo tany an-dafim-biony na ny Andriamanitra ny Amorika izay ponina teto amin'ny tany mihinanareo. Fa raha izao sy ny ankohonana kosa dia hanompo an Jehova izahay. Dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe sanatria hahafoy an Jehova izahay ka hanompo izay andriaman-kafa. Fa Jehova Andriamantsika izy no nitondratsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tany amin'ny tranona handevozana, ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo imasontsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay notetezitsika. Ary Jehova nandroaka amin'ny firenena rehetra teo anoloantsika dia ny Amorita izay nonina teto amin'ny tany. Koa izahay koa dia mba hanompo an Jehova fa izy no Andriamantsika. Ary hoy Josoa tamin'ny vahoaka tsy mahay manompo an Jehova ianareo fa Andriamanitra masina izy, Andriamanitra sari-piaro izy ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Raha mahafoy an Jehova ianareo ka manompo andriaman-kafa dia hiverina izy ka hampahory anareo sy hahafoy anareo rehefa nasiany soa. Dia hoy ny vahoaka tamin'ny Josoa, tsia fa Jehova ihany no tomponay. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, fa volombelona ho an'ny tenanareo ianareo fa efa nifidy an Jehova ho tomponareo. Ary hoy ny olona, eny fa volombelona izahay. Ary nareo ankehitriny any ny andriaman-kafa izay eo aminareo ka hampanatony amin'ny Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'ny Josoa, Jehova Andriamanitray no tomponay ary ny feony no oeninay. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Roma. Romanina toko 10 ovakina amin'ny andininy 5. Fa Mosesy nandoratra nilaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pona hoe iza no miakatra any an-danitra dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no midina ny amin'ny lalina dia ny ampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy?
eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao dia ny teniny amin'ny finoana izay torianay satria raha manaiky an' Jesosy tonga amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao fa amin'ny fo no inoana ahazona fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazona famonjena fa hoy ny soratra masina tsy homenatra izay rehetra mino azy fa tsy misy hafa na jiosy na jenjirisa fa iray ihany no tompon'izy rehetra sady manan-karena homeny izay rehetra miantso azy izy fa izay rehetra nazo ny anaran'ny tompo no hovonjena ataony ahoana ary no fianto izay tsy ninindry ary ataony ahoana no fino izay olona tsy reny ary ataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory ary ataony ahoana no fitory raha tsy miraina araka ny voasoratra hoe akory ny atsara ny tongotry iry mitondra ny teny soa mahafaly hofaranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko fasivy hovakina amin'ny andiny efatra amin'ny roapolo ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia niantso ilay java teo aloha indray izy ka nanao tamina hoe omeo voninahitra Andriamanitra izahay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsy zavatra iray aloha ihany no fantatro za mao teo aloha fa mahiratra aho izao dia hoy izy taminy inona no nataony taminao nanao ahoana eny nampahiratany masonao dia namaly azy hoe izy efa voalazako taminareo raha teo fa tsy miaino ianareo nahoana no te hiaino indray ianareo no tena mpianany koa va ianareo dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialahy ny mpianana fa izahay mpianatro Mosesy izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay naviany raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatra reo izay niaviany nefa napahiratra masoko izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony mihaony hatrizay hatrizay dia tsy mbola re fa nisy napahiratra amin'ny masony izay teraka jamba raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy ary namaly ireo ka nanao tanana tena teraka tamin'io ialahy ka ialahy indray va mampianatra anay dia noroaina izy Jesosy nandre fa efa noroaina raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza mono izy tompo mba inoko azy hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao izao no izy ary hoy izy tompoko mino aho dia niankohoka teo anatrehany izy masina ny tenin'ny tompo
misaotra izahay io tamin'ny fanomezanao anay teny milaza ny fombanao sy ny fadalianao amin'izay matsoanao ho vavolombelona mba ahondrazana amin'ny asanao. Mangataka ny fanahinao masina izahay anome saina matsilo anay azo anay ny fampianarana amin'ny mpanomponao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.